mianatra eo tongotrao. Fahalmiarabantsika tsirairay-avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity an'ity tsotran'Andriamanitra hatranisika fa mbola afaka mandray ny fahasoavany sy ny famindram-pony alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavakisika. Andriamanitra hitsara indresan-danitro atolotra ianao ny deran'ny lahaza ny asa sy ny voninahitra sotranao izay satria avy aminao ny hetrahetra, avy aminao ihany koa ny fahasoavana ary arotsaka aminao izany. Gataka aminao tompoko mba hitoetra aminay mandrakariva, ankahery anay ary koa hitahy anay fomba manokana indray ny tenao izay ankehitriny, mitezanao hiasa ao anatinay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao ny fangorahan'i Jesosy. Ny karazana fanoharana sahala amin'izay hita amin'ny testamenta taloha ihany no ampiasaina amin'ny testamenta vaovao mba ny ahoana ny fiantsan'Andriamanitra. Tondroin'i Paoly hoe ray ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra ny ray, dia ho fanampin'izany dia hazavainy eo amin'ny Efesiana 4:4 fa manan-karena amin'ny famindram-po Andriamanitra ary manavitra ny olombelona noho ny halehibehan'ny fitiavany izay nitiavany antsika. Anay fanoharana samihafa Kristy dia mamerimerina ny fampiasana ny teny mitory fihetsem-po, mampangorakoraka sy mahonena mba ny ahoana ny fiantran'ny ray. Ary ny fomba fiteny izay maneho ny fiantsan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ihany koa no ampiasana amin'ny filazantsara mba ny ahoana ny fangorahan'i Jesosy ireo ory. Verimberina hatrany eo amin'ny filazantsara ny filazana fa honenan'ny olona ory sy mahantra Kristy ary tsy honena azy ireo fotsiny izy fa nanome an'izay ny ilainy ihany koa. Nitomany noho ny amin'ny olona koa Jesosy, asarain-tsaina ny ranomaso teo amin'ny mason'i Kristy raha nitazana ny tanàna izy nanao hoe impiry aho izy no tanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany fa tsy nety ianareo. Hitantsika eto fa mitovy amin'ny fitomanini Kristy ny fitomanin'Andriamanitra izay resahana manerana ny testamenta taloha. Maro ireo manam-pahaizana momba amin'ny Baiboly no manamarika fa ny sary nampiasaina tany amin'ny faritsy Proche-Orient fahiny iny izay maneho vorona mikarakara ny zanany kely dia hoeto maneho an'izay no heverina ho Andriamanitra irery ihany. Maro ny mahita ny famerenana ny sary anohatra ao amin'ny Deutéronomie 2:30 eto izay maneho an'Andriamanitra tahaka ny vorona manidina eo ambonin'ny zanany sy miaro ary mikarakara azy. Dia tahaka an'izany no fitiavan'Andriamanitra sy ny fahangorany. Aoka ho tsaroantsika mandrakariva fa tena tiantsika Kristy ary tena miay antsika amin'ny fomba rehetra ary mijery rehetra maso antsika hatrany. Aoka ny hitombo finoana sy hitombo fahatokiana hatrany isika tsirairay avy, amen. Andriamanitra irainay tsara andraisan-danitro mbola misaotra anao izay izy amin'ny lesona nomenao anay izany, mangataka aminao izahay mba hampitombo ny finoanay sy ny fahatokianay ary ny fanantenanay anao anie ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.